Zany mahakasika ny fa tompo masom-baovao ny fanatanjahantena kosa andray anjara ao anatin'ny andian'ny faharoa ao anatin'ilay lalao afrikanina ho an'ny tanora izay tanterahanatsy Botswana isika eto Madagasikara raika amin'ny telopolo ireo atleta eto an-toerana mandray anjara ao anatin'izany tolakandro teo moa no noraisiny filoham-pirenena izy ireo. Andray anjara amin'ny lalao afrikanina ho an'ny tanora izay ho tanterahana atsy Botswana ny 4 Mey ka hatramin'ny 1 Mey i Madagasikara. Miisa 20 no mandrafitra ny délégation malagasy izay 1 amin'ireo no atleta. Io tolakandro io no niraisiny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha ny délégation malagasy naka ny Tsodrano. Taranja enina no andraisantsika anjara ny rugby, athlétisme, lomano, fibatana fonjam-by, tenisy ambony latabatra, taranja judo. Nanome toky ireo atleta fa anao izay ho afany amin'ity faninanana ity. Nanome toky izahay fa ihoary sy anandratra ny voninahitry Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Rahampitso no anainga ny délégation malagasy tarihany filohan'ny fédération ny taranja tenisy ambony latabatra.